tonga hatrany amin'ny 930 miliara ariary ny vola natokan'ny banky BNI Madagasikara amin'ny resaka fampitramam-bola eo amin'ny sehatry ny tao-trano tamin'ny taona 2012 iny. Io moa ny fanazavana nentin'ny tompon'andraikitra ity banky ity raha nitondra ny fahitany izay hetsika tanterahany eny Tanjombato izay ny tena natao anatin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity hetsika ity. BNI Madagascar zany panneau officiel zany antia salon international de l'habitat. Ny BNI Madagascar zany vonona foana zany anampy ny tokantrano tsirairay anatrano tsara. De trano tsy vita rery zany de vonona zany BNI manampy de misy tahajanam-bola zany manomboka amin'ny 5,50 isanjato 9,95 zany aty amin'ny stade BNI ary ny trandrano afaka averina zany mandritra ny 20 taona. Raha io zany de aty amin'ny salon international de l'habitat zany no azahoana zay tongava maro aty amin'ny salon d'habitat zany afahana mahazo an'izay tolotra zay ka te hivitrana anao na tsara ny tranonao zany. Ny mahazo an'izay moa zany dia tsy maintsy olona zay miasa zany na misehatra miankina na misehatra tsy miankina zany mahala karama isam-bolana izy dia karama ho zany arotsaka any amin'ny banky. Tsy voatery mpanjifa ny BNI zany izy fa avy eo izy lasa mpanjifa rehefa azo zany le fampitramam-bola. Arakaraky ny karama zany no azahoan'ny olona zany vola amin'ilay fampitramam-bola amin'ny resaka trano.